Anasantsika hieno ampanajana ny tenin'Andriamanitra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra, Hotahîna ianao an-tanàna, Hotahîna ianao any an-tsaha, Hotahîna ianao raha miditra, Hotahîna ianao raha mivoaka. Hatolotry Jehovah horesy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao. Lalana iray no ivoahany anantona anao, fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia hahavanom-boa ny voalobokareo any an-tsaha, ho Jehovah tompony maro. Ary ianareo ataon'ny firenen-drehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo. Nefa amela olona 7,000 eo amin'ny Israely aho, dia niloalika rehetra izay tsy nandoalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy. Dia hoy izy Raha, niantso andro fifadian-kanina aho teo amoron'ny ony hahava ampahorianay tena eo anatrehan'Andriamanitray mba hangataka azy, halavorary ny dianay sy ny anivady aman-janakay ary ny biby fiompinay rehetra. Fa nahamenatrahy ny nangataka miaramila sy mpitaingi-tsoavaly amin'ny mpanjaka hiaro anay amin'ny fahavalonay eny an-dalana, satria efa niteny tamin'ny mpanjaka izay ka nanao hoe ny tanan'Andriamanitray mahasoa izay rehetra mitady azy. Ny fadianina izay ka nangataka izany tamin'ny Andriamanitray dia nihaino anay izy. Manasantsika hivavaka tompoko. Jehovah Andriamanitra lehibe amin'ny fisainany sy mahery amin'ny atao ianao. Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, izay manome rariny ho any ampahoriana, izay manome hanina ho any naona. Anao tompony dera milaza ny fahalebiazana hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra anao aho tompo noho ireo sosesehena omeno anay isan'andro, mamela ny elokay tompo. Isam-batan'olona sy ny heloko ny firenena malagasy. Diovy izay amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy tompo. Arovy amin'ny fahavalonay izay Jesosy Kristy tomponay. Tonga eto aminay ny fahavalonay izao, mandrahona anay, milaza ny mesazy sy mametraka vato fanafintihoinana eo anatrehanay. Ampitombony finoanay, hatsapahanay fa tsara ianao, sady mpanao ny tsara koa, ka ny zavadrehetra mitranga aminay dia lalana entinao mananatra anay noho ny elokay. Manantona anay Jesosy tompo, satria ianao efa nanasanay hoe mankanesa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho anome anareo fitsaharana. Taio izahay rehetra araka ny ady sarotra hatrehanay tsirairay avy, omeo anay rehetra ny anina sahazanay isan'andro. Taio ny mahantra mbanakitafy sy trano ipetrahana amin'izao andro ririnina izao. Taio ny marary mitodika aminao mba ho sitrana raha mety ianao na aiza toerana misy azy, na any amin'ny hopitaly, na any an-tranony, na any amin'ny toby. Omeo hery ireo rahalahinay sy anabavinay enjena noho ny anaranao eny rehetra eny, mba hijoro tsara ho vavolombelonao fa tsy hamaly ny ratsy amin'ny ratsy. Taio ireo mitory ny filazantsara sy ireo rehetra mitandrina ny ondrikelinao amin'ny fiangonanao rehetra eran'izao tontolo izao, izy tenany sy ny ankonany ary ny fikambanana izay tariny. Ampio ny malagasy tsopo rehetra tompo, mba handrainao ho tompo sy mpanonjy, dia hiavana avy hatrany izay fa tsy mila ampihavanana, satria ianao irery ihany Jesosy tompo no mahay manova ny fovato ho fonofo, ary rehefa miasa ianao tsy misy hery mahasakana anao na any an-danitra, na eto ambony tany, na eny ambanin'ny tany, na any amin'ny abakabaka. Tsofirano ny tanindrazanay Jesosy, omeo fahendrena ny mpitondranay. Taio ny radio antsiva Ismaël Razafinarivo sy ireo mpiara-miasa aminy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anaovako izany vavaka izany. Amen. Anomboka ny dinidinika arisika tompoko lahy sy tompoko vavy. Avy hatrany dia tsorontsika ity ampiandohana Andriamatoa Rainjonary fa tena sahany vahiny ny
manao tsinitsinina an'ity Madagasikara ty. Sa ny vahiny any manao tsinitsinina ny malagasy eto amin'ny taniny. Anisan'ny niariary sy goavana tamin'ireny ny tsy fanomezana voninahitra ny fetim-pirenena tamin'ny 9 Jona teny Mahamasina, ary ny maso ivoan'ireo firenen-drehetra na dia nasaina aza dia tsy tonga. Solotena vahiny vitsivitsy ihany no tonga nanamarika an'izay fetim-pirenena zay. Eo ny maso ivoan'ny Turquie, Pakistan, Indonésie, Comore, ny consulat ny Grèce, ny consulat ny Monaco. Araka ny nambarany Jikem tany Addis Abeba tamin'io andro ny 20 Jona io, zany hoe asa raky sendrasendra na ahoana ny nampifanandrifianana ny datin'ny fetim-pirenena sy ity fivorin'ny Jikem ity, dia olona 100 eo no hosaziny ity Jikem ity iveriny fa sakana amin'izao fanaovana fifidianana eto Madagasikara izao. Dia nilaza ny Frantsay fa ahatony ny fiarah-miasa amin'ny tafika malagasy, ary misy aza moa ny filazan'ny Frantsa Andriamanitrareo fa efa misy ireo karazan'olona tsy hahazo fahazahon-dalana na visa andeha ho an'ny Frantsa. Dia eo no mipetraka ny fanontaniana satria i Frantsa dia voalaza foana fa anisan'ny manalokaloka hatrany ny raharaham-pirenena eto Madagasikara efa tanatina taona maro tsy horesantsika intsony ny fanjanahan-tany. Ka izao zava-misy zao ve Andriamanitrareo indrindra raha Frantsa sy Madagasikara zany no resahana, tsy efa tonga any amin'ny resaka tsotsoromamba isarahana ve zao zava-misy eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara zao? Misatranao namany Ismaël. Alohan'ny amaliko ny fanontanianao, miala tsiny aminareo blokom-bazaha aho, sivily sy miaramila androany. Fa mbola hanao teny masiaka aho androany satria loza loatra no ataonareo amin'ity firenena iombonana ity noho ny fitiavan-tenanareo. Efa tsotsoromamba isarahana ve hoy ianao? Alohan'ny amaliko an'izany, misy tsy ambaovao anankiray ity, efa nilazainao tao ihany fa tsindriko, araka ny malaza tamin'ny voalohan'ny volana Jolay, izao ny voalaza. Atoato ho avoakan'ny Jikm ny lisitrin'ireo olona ho saziny. Ny andrafitra n'izany lisitra izany indrindra no nahatongavan'ny Jikm teto Antananarivo tamin'ny 9 Jolay lasa teo. Olona 100 eo hono no voakasika amin'izany, dia izy tenany ny olona akaiky azy, ny avany sy ny mpiara-miombona antoka rehetra amin'ny arabaritra sy arabola. Rehefa vita izay tsy ambaovao zay, inona ny famakafakana azo atao? Misy mpiaino anankiray zay namany Ismaël, miditra matetika amin'ny telefona eto amin'ny fandaharana ny marina. Raha tokom-bolana lasa zay izy niditra, milaza izy fa ny miaramila malagasy ihany no ampiasain'ny Frantsay hiaro ny tombotsoany eto Madagasikara. Satria ny Frantsay izy no manome vola ny tafika malagasy indrindra ireo jeneraly. Za mahita namany Ismaël fa marina zany fanamariana zany satria ny vato fehizoron'ny politika ny Frantsa amin'ireo zanatanany taloha dia fanampiana ny tafika hamono ny vahoaka. Azavaiko eto matetika ny escadron de la mort, endrika iray isehon'ny politika ny Frantsa mamotika etsi-bahoaka avy anaty. Za namany Ismaël tsy sasatra mampirisika ny mpijery, ny mpiaino, mba hijery ny film documentaire mitondra ny lohateny hoe Escadron de la mort, l'école française, izay nataon'ny mpanao gazety frantsay Marie Monique Robin. Ka ny namokatra azy ho sary mihetsika dia ny production idéale audience, Canal Plus, Arte sy ny TV3.